Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Andriamanitra no aro sero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Amen. Vavakantsika tompoko. Indray izany alehiben'ny fitiavanao raha Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, nahatratraranay ty andro anio ity. Mankasitraka sy manome voninahitra ny anaranao izay ilay tompon'ny fanapahana sy tompon'ny fahefana, satria noho ny famindraponao mbola nahavelonay natrapa-hamonjenanay tsiraray avy. Miarabanao ampanirian-tena manoroka ny tongotra ao masina, ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Raisohanitra kasitrahanao izao fotoana izao, ary aidino kosa ny fanainao masina ao aminay tsiraray avy, azahoanay mandray ny vatsim-panavy aminao. Iainanay ny teninao, ahitanay Jesosy ny herin'izany teninao izany. Dia mitenena Jesosy amin'ny fitarian'ny fanainao masina, amin'ny alalan'ity mpanomponao, izay nanaiko ho fantsina eo am-pelatananao, hitondra ny havatrao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Ny voninahitra ao aneny Jesosy santatra, ary ny teninao dia hamoha avy zahatoeny tsy hanapataperana ao anatin'ny fonay tsiraray avy, ary ny tokantrano indrindra eo anivon'ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, no angatahanay sy ametrahanay izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Faly miarabantsika rehetra tratra izao maraim-baovao izao, ary dia manonina ny fiadanana ho amin'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano, mampandroso an'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika tsiraray avy, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ilay nitondra ny famonjena, ka mbola nahafahantsika nandia sy manitsaka izao taona vaovao izao. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vatsim-panahy, dia hitantsika ao amin'ny epistiliny Jaona 2:7 sy ny bokin'ny Joda 2. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindrapo, ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Zanaky ny Ray, amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Ampitomboina ho anareo anie ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra anankiroa izay novakitsika ny sesy teo izay, no mitarika antsika amin'ny lohahevitra hoe ny firarian-tsoa avy amin'Andriamanitra ho antsika. Ny firarian-tsoa avy amin'Andriamanitra ho antsika. Samy nahatsiarontsika tsiraray avy fa voanigadona ny segondra tamin'ity taona vaovao ity, dia naharay mesazy maro be tsika tsiraray avy. Teny mitondra firarian-tsoa samy hafa. Misy karazany ireny mesazy izay voaraintsika ireny. Ao ny tenin'Andriamanitra, ao ny firarian-tsoa, ao koa ny azo lazaina hoe teny manala azy ozy ny fiteniny izao tontolo izao. Anio Andriamanitra ray dia mitondra ny teniny, izay teny firarian-tsoa ho antsika olombelona rehetra miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary mitarika indrindra ho antsika izay efa nahafantatra azy sy nino an'i Jesosy Kristy zanany, mba hananantsika sy hametrahantsika ny fahatokiantsika an'ilay tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy mba teny fampanantenana natao copier-coller avy tao amin'ny internet ny filazantsika sy fanaontsika rehefa mampiasa an'ireny fitaovam-pifaneraserana ireny isika. Fa androany kosa Jesosy Kristy dia manome ny teny velona izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly, izay eny am-pelatanantsika tsiraray avy. Teny firarian-tsoa, teny manan-kery, teny miasa eo amin'ny olona izay mino an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina.
teny misy heviny ho an'ny tsiraray, teny firaritsoa ary mahazo ny anjarany avy ny olona tsiraray anio. Araka ireo teny roa novinakitsika teo ireo dia mirary soantsika tsiraray avy anio ny tenin'Andriamanitra izay miaino izao vatsim-panahy izao, ary milaza sy manambara fa ny famindrapony, ny fiadanany, ny famelan-keloko Jesosy Kristy Tompo no omeny atsika mandritra ity taona diavintsika ity, izay entiny Jesosy Kristy Tompo ilay namita ny famonjena. Tsaroa fa ny teny fampanantenany rehetra dia manana hery lehibe sy fahefana lehibe manoloana ny zavatsarotra maro samihafa izay tsy maintsy ho diavintsika sy iainantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsarovy anefa fa Jesosy Kristy Tompo dia miaraka amintsika isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Amin'izao fanombohan'ny taona vaovao izao dia betsaka ny fikasana mameno lohan'ny tsiraray avy eo amin'ny lafim-piainana. Manana safidy samihafa koa ny tsiraray amin'ny ho aviny. Maro ny mikasa sy manomana ny zavatra izay ho tanterahany ny ampitso, satria rehefa manao jery todika ny taona lasa izy dia nahita fa toa taona sarotra, taona feno aretina, taona nahatserovana ho irery angamba, sy ny maro tsy voatanisa. Mahatsiaro koa ve isika fa toa miady irery isan'andro, manoloana ny olana maro samihafa? Toa misy angamba ny tsy te hitsangana eo am-pandriana rehefa mijery ny zava-misy miseho eo amin'ny fiainany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo Jesosy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Andriamanitra iray mihitsy anio no manome ny firaritsoa ho antsika tsiraray avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Izy ilay fahazavana sy fitiavana no mitondra sy manondraka amintsika ny fiadanany. Te hampitombo ny fahasoavany avo roa eny, avo telo eny, avo efatra eny amintsika mihitsy izy amin'ny alalan'izany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanany ary ny fitiavany rehefa manakaiky an'Andriamanitra hatrany isika tsiraray avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Meteza ary ry havako malala ao amin'ny Tompo manomboka amin'ity andro anio ity, anatsotra sy andray izany firaritsoa avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izany, ny fotsika sy ny tanantsika tsiraray avy. Minoa dia matoki fa rehefa miteny sy milaza izy dia tanterahany tokoa ny firaritsoa ho an'ny tsiraray avy, ho an'ny isam-pianakaviana, ho an'ny fiangonana izay hanompotsika sy ny firenena tsiraray avy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Mivavaha mandrakariva dia ho hitantsika ny fandreseny. Tsarovy ao am-potsika fa Andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no manome ny firaritsoa sy manonona ny firaritsoa ho antsika izay manara-dia azy. Ho azy ny voninahitra, ho antsika kosa ny firaritsoa avy amin'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina. Amen. Vavakintsika tompoko. Misaotra anao indrindra iray Jesosy malalo, satria tena be fitiavana ianao, be famindrapo, ary dia mbola manolotra anay ny firaritsoa amin'ny alalan'ny teninao izay norenesinay tamin'ity maraina ity, ary vakiana isan'andro satria efa tolotrao eo am-pelantananay. Ampianaro izay tsiraray avy Jesosy, andray, ino, atoky, anapaharetana amin'izany teninao izany, satria ny teninao dia tsy mba ho levona, ary ny teninao tsy miova, ho maly sy anio ary mandrakizay.
Ny andro sisa havelomanay dia ho ampatsiarovanay ny anaranao hatramin'ny taranaka faramandimby, ary izany rehetra izany no hiderany ny firenenanao mandrakizay Doria. Raiso ny tsotra izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mandehana, aza mierikerika foana, fa indro ambombanareo mandrakariva mba rahampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ny vavako rehefa miteny hoe Jesosy Kristy Tompo dia tsy maintsy ho toaviko satria izay no mahatompo ny fahefana ahy any an-danitra sy ety an-tany. Ho anao kosa raha ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.